midera Jehovah ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrapony amintsika ary mandrakizay ny famarinan'i Jehovah. Alleluia. Andriamanitra raina tsara indrindra izay ny an-danitra, indreto ny vahoakanao miankohaka eo anatrehanao, raiso ny fiderana izay asandratra mba hoanitra mampofona eo amin'ny seza fiandriananao. Jesosy Kristy zokonay, nampanantena ianao fa nay izay engonandrona telo amin'ny anaranao dia eo afovoany ianao. Aoka ho eto anivinay ianao mandritra izao fanompoam-pivavahana izao. Rehefa nay masino, mikasi ny fiainany tsirairay avy aminay, ka raha mahavita izao fanompoam-pivavahana izao izahay dia nahatsapa fa tafaray taminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonona ny vavaka. Amen. Ampifaliana indray no hiarabana antsika rehetra amin'ity andro manokana, andro miavaka satria andro maneran-tany ho an'ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ny andro anio. Ny faniriana sy ny firarianay amin'ity andro anio ity dia mba ahitantsika fifaliana sy fahasoavana mandritra izao fotoana hiarantsika izao. Fanomboantsika izao fotoana izao ary dia hiarantsika manao ny hira faharoanjato, mihira fihiram-pifaliana. Fihiram-pifaliana hankalaza ilay tompona, asandrato feo fidelana, ubirosana no ata.
Andeha isika anokatra ny Baiboly ary amaky izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Daniel. Daniel toko voalohany 17 sy 19. Ary izy ireo nomeny lehibe ny tandam-panarana, ka Daniel nataony hoe Beltesazara, ary Hanania nataony hoe Sadraka, ary Misaela nataony hoe Mesaka, ary Azaria nataony hoe Abednego. Ary Daniel niny tao ampony tsy andotony tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony, ka dia nangataka tamin'ny lehibe ny tandapa izy mba havelany tsy andotony tenany. Tonga eo amin'ny fotoana nandratantsika vavaka isika ry havana, tsara ihany koa no manamarika fa amin'ny alatsinainy zao manomboka ny baccalauréat. Koa dia manasa antsika ray aman-dreny rehetra izay mananjanaka, manasa ny mpanabe rehetra, manasa an'ireo manana namana na havana izay anao baccalauréat, ary indrindrandrindra manasa an'ireo mpianatra anao izany fanadinana izany, hiara iankohoka hivavaka isika amin'izao maraina izao. Rainy masina any an-danitra, midera mankalaza manome voninahitra anao izay amin'ny Andriamanitra rainay anao. Andriamanitra tsy toa amin'ny zavatra rehetra, maefa ny zavatra rehetra, mahay ny zavatra rehetra. Tonga eto izahay, te hisaotra anao ny amin'ny fitahiana sy ny fitiavana izay nataonao taminay tratr'izao fotoana izao. Mangataka nefa izay Andriamanitra ny amelanao ny heloka tsiraray avy, noho ny amin'ny raha izay nalatsaka Kristy, dia ho voasasa ho voadio ary ampitafio ny akanjo-pahamarinanao zay Kristy. Sahanay ny manatona anao ankehitriny noho ny fanahy masina izay nomenao anay, koa dia hivavaka aminao izahay tahio ny fotoana rehetra izay atao androany, mitahi an'ireo mpianatra rehetra, mitahi ny mpitondra ny teninao, ny toroteny izay atao ianao. Amin'izao maraina izao ihany koa dia manararoatra izahay ho an'ireo zanakay izay anala baccalauréat amin'ny alatsinainy izao. Ny amin'ny zavatra izay nianaran'izy ireo rehetra nandritra izay taona izay fantatrao, nandalo ny fioboana iny, kanefa ianao no anampy ny zanakao rehetra, anomeny tsilotsaina, ny fahendrena, ka ho lohany ny zanakao fa tsy ho rambony, ary ny fanirinay Andriamanitra raha sitraponao dia ho afaka soamantsara avokoa ny vahoakanao rehetra. Apetraka eo aminao ary ny mahasoanay, dia ny ahatonga izao andro androany izao fitahiana ho anay tsiraray avy. Misaotra Tompo malalo. Tonga eo amin'ny Fanompoam-pivavahana manokana mahakasika ny famerenana am-pahafolony sy ny fanaterana ny fanatitra isika. Koa iangaviana isika mba hametraka izany eo ampelantanantsika izay efa nomanintsika nandritry ny enemana, ka anao vavaka mangina isika.
Fanompoam-pivavahana momba ny fanatitra sainam-pahafolony izay fidoroana vavolombelona nomeny Angelo Donaldo, pastor adventiste anankiray any Angola no entsika androany. Ilay fotom-boasary miavaka. No azavainy fa tamin'ny taona 1770 dia pastora nitandrina tany Luo, tany amin'ny sisintany Repoblika Demokratika ny Congo, any amin'ny 710 kilometatra miala ny lohan-daren'ny vohitra ny rain'ny Angelo Donaldo. Fa na dia mbola kely izy tamin'izay dia nahafantatra fa ary nahatadidy fa nisy fotom-boasary 10 manodidina ny tranony. Afaka ninana malalaka ny vokatra tamin'izany fotom-boasary izany tamin'ny 7 tamin'ireo fotom-boasary ireo i Angelo sy ny ray tapo amin'ny 7. Fa ny ray kosa dia tsy azony zareo nokaseny satria nentin'ny ray ny tany am-piangonana hatao ampahafolo ny voan'izy rehetra. Nisy fotoana zany hafenany ray ny Angelo manakaiky ny fotom-boasary anankiray izay norarana mba tsy ho kitiana satria nieritretra izy fa sao dia misy mangalatra izany fotom-boasary izany. Nahatsiaro faly ankehitriny i Angelo noho ny fiainana feno fahatokiana nasehon'ny rainy azy. Satria nieritreritra izy fa misy ifandraisany ny sasany tamin'ireo safidy ara-panahina taony tamin'ireo ohatra nomeny rainy. Mino aho ozy izy fa ny fiainana mirindra ny raiko no antony ray ny mahatonga ny zanany rehetra afa-tsy ny anankiray ho mambra mahatoky eo amin'ny fiangonana. Tany an-trano fa tsy tany am-piangonana no ny anarako anajan'Andriamanitra sy amerina ny ampahafolony. Tahaka ny rain'ny Angelo ihany koa ny raintsika izay ny an-danitra. Nanome ny hazo rehetra ny adamaseva izy afa-tsy ny ray ihany izay natokana ho azy, natokana ho an'Andriamanitra. Tsy hoe naneho fankasitrahana fotsiny ihany ireo razambentsika raha nanaja ny baikony, fa nanaiky ny fahefan'Andriamanitra sy ny fanapahany teo amin'ny saha sy teo amin'ny fiainan'izy ireo. Toy izany koa ny misy antsika ankehitriny rehefa manao ampahafolony isika. Namelabelatra momba ny torohevitro Solomona ny hankalazana ny Jehova amin'ny fananana sy amin'izay voalohany bokatra rehetra i Ellen White izay hitantsika amin'ny ohabolana 7:7. Izao ny fanazavana nomeny. Ampianarin' izany soratra masina izany fa amin'ny mampanomeny soa rehetra ho antsika n'Andriamanitra dia voalohany manana fitakiana mikasika izany rehetra izany izy. Faharoa, tokony ho saintsika voalohany indrindra izay fitakiana izany, ary fahatelo, fitahiana manokana no ho azony izay mankatao ny fitakiana rehetra. Koa ny antso atao amintsika izany ankehitriny dia andeha isika hanaiky ny fahefan'Andriamanitra rehetra, hanaiky ny fanapahany ary hanaiky ny fahatsarany, ka iankohokao aminy amin'ny fanatanterahana ny famerenana ny ampahafolony sy ny fitondrana ny fanatitra eo amin'ny Kristy. Amen. Saotra tompo malalo ny amin'ny fotoana manokana izay nomenao anay ahafahanay mamerina ny ampahafolony sy ny fanatitra. Naneo ny fahatokiana izahay amin'ity androany tiako mangataka aminao Andriamanitra, ianao mahay ny zavatra rehetra mba azahoanay mandray ny fitahiana indray avy aminao araka ny fampanantenana izay efa nomenao, ka mandritry ny anemana manaraka izay hosokafanao eo anoloanay dia mba ho feno izany fitahiana izany izahay, ary hovonina ihany koa sahady hanomana ny ampahafolony sy ny fanatitra ho amin'ny manaraka indray. Dia mitahy ary ianao fa tononona amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany miaraka amin'ny famelahana ny helokay. Amen.
tonga eo am'fanatazana ny fanatitra isika angatany ireo zay efa niomana ny ao am'izany mba hanatanteraka izany ao anatiny feonkiry. Fanaterantsika izany fanatitra izany dia ny hira fa 700 no ataontsika eo am-pitsanganana. Hira fa 700. Amen. Amin'ity androany ity mialohan'ny andrenesantsika ny afatra dia tiana ihany ny anao fanazavana mahakasika ny antsoina hoe PCM. Anisan'ny departementa anankiray ao anivon'ny fiangonana izy io ary asa fanompoana izay vao natambatra vao aingana tao anatin'ny departementa ny tanora. Raha matsikatra zany isika dia sampanasa anankiray na ministera anankiray miandraikitra manokana ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony fa kosa ao anatin'ny fikambanana tanora. Ary vao tsy ela izay ny fitantanana maneran-tany no nanendry ny filoha vaovao an'izany ministera ny fampianarana any amin'ny ambaratonga ambony izany ka ny filohan'ny tanora zokiny ny pastora Mongoane Pako no filohan'ny PCM maneran-tany. Teo aloha isika zay efa nitsidika antsika teto Madagasikara ny filohan'izany PCM izany dia ny pastora Jiwan Mun. Fa amin'izao fotoana izao zany satria natao eo ambany elatry ny tanora izy dia ny pastora Pako no miandraikitra azy. Ary izay indrindra satria ao anatin'ilay elobe an'ny tanora izy zany nanana ny rafanevany PCM teo aloha na teto amin'ny uniona misy atsika fa amin'izao fotoana izao zany satria ao anatin'ny elobe an'ny tanora izy dia hiaraka mihira ihany koa la hira faneva ny tanora, hira faneva ny zia ho atsika eto amin'ny eto Madagasikara dia la hira hoe tao. Satria zany ho iaho manomboka amin'izao fotoana izao ny PCM na ny sampanasa ministera miandraikitra ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony dia ao anatin'ny elobean'ny asa fanompoana izay ataon'ny tanora. Koa anaraka izany hira faneva ny tanora izany isika izay hira faneva ihany koa ho an'ny PCM.
isaotra n'Andriamanitra isika no ny tompontsoa izay omeny afaka mifampiresaka indray amin'ny alalan'izao tambajotra izao ary indrindra amin'ity sabata ity dia sabata manokana satria natokana ho an'ny ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony. Araka ny fantatsika ny fiangonantsika dia miay ireo sampana rehetra amin'ny alalan'ny fanomezana danja azy ireo. Koa ny foibe maneran-tany dia nanokana nyity farany herinandro na weekend ity amin'ny alalan'ilay asa fanompoana na ministera antsoina hoe PCM na alavaina amin'ny hoe Public Campus Ministry. Asa fanompoana miandraikitra manokana an'ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony. Anisan'ny asa fanompoana anankiray zany eo amin'ny sehatra ny tanora mifantoka manokana amin'ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony araka ny anarany zany ireo eny amin'ny campus universitaire indrindra ireo eny amin'ny campus universitaire amin'ny fanjakana amin'ny publika izany miaraba manokana anareo ary mino fa manana tompontsoa ianareo androany raha ny fiangonana maneran-tany dia mampifantoka ny fijeriny aminareo. Ny teny baikony zany ministera ny campus publika izany na ny PCM dia hita ao amin'ny Korintianina voalohany toko 2:10 ny andininy voalohany. Korintianina voalohany toko 2:10 ny andininy voalohany manao hoe aoka hanaka ianareo dia tahaka ny anahafako an Kristy. Zay zany no teny baikony PCM maneran-tany. Aoka hanaka ianareo dia tahaka ny anahafako an Kristy. Ary amin'ity fankalazana amin'ity taona 2024 ny farany herinandro manokana ho an'ny PCM dia nifidy lohahevitra ny foibe maneran-tany ka ny lohahevitra zay nofidina dia fanalavana le teny hoe PCM ihany ka ny P dia nantsina hoe peace na hoe fiadanana, fihavanana. Ny C dia hoe communauté, ny fiarahamonina, ny fiangonana. Ary ny M dia hoe mentor na reo reo mpanolotsaina, reo mpanorohevitra. Ka izay lohahevitra izay zany no jerentsika amin'ity androany ity. Ny fiadanana na azo antikana azy ihany koa ny hoe fampihavanana, ny fiarahamonina azo antikana azy ihany koa ny fiangonana, le communauté, ary ireo mpanolotsaina, reo mpikarakara, reo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony. Hoy isika teo hoe ny teny baiko dia manao hoe aoka nahaka ianareo dia tahaka ny anahafako an Kristy. Fa amin'ity androany ity na dia ny apôstôly Paoly ara no niteny an'izany teny izany dia tiako nisarika ny sainareo amin'ny tantaran'ny Daniel ka ny lohahevitra dia ataontsika hoe sahia ho tahaka any Daniel, sahia ho tahaka ny Daniel. Mino aho fa Daniel dia afaka niteny tahaka ny apôstôly Paoly manao ihany koa manao hoe manahafa tahaka ny anahafako an Kristy. Ko androany isika amin'ity fankalazana ity dia nantsoina mba anahaka ny Daniel zatany amin'ny atao hoe campus universitaire nalaza indrindra tamin'izany vanim-potoana izany rehefa izy nianatra tao amin'ny université any Babylone, petraka tao amin'ny campus universitaire any Babylone, lay anjery manontolo anisan'ny nalaza indrindra tamin'izany vanim-potoana izany. Izy tsy matsika lesona ny tantarany Daniel sy ireo namany izay mpianatra niaraka taminy tao amin'izany université nanjery manontolo izany. Sahia ho tahaka ny Daniel. Fantatsika loatra ny tantarany Daniel. Ao amin'ny Daniel toko voalohany efa mahazatra antsika ny andininy 9. Daniel toko voalohany andininy 9 manao hoe ary Daniel ninita ho ampony tsy andoto ny tenany tamin'ny anjara hanina fa tamin'ny hanin'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony ka dia nangataka tamin'ny lehibean'ny tandapy izy mba havelany tsy andoto ny tenany. Ry mpianatra malala, ry tanora malala, ry hava malala izay manaraka an'izao tenin'Andriamanitra izao, andeha tahaka ny Daniel isika manana finiavana ao am-po izay tsy azo nizaniza
ozongozonina izany finiavana izany ao amin'ny dikateny iombonana dia zao ny andikany dikateny iombonana ny eo andalateny io Daniel toko voalohany ny andiny fahavalo entitra ny fanapa-kevitra Daniel entitra ny fanapa-kevitra Daniel fa tsy andoto ny tenanisy ry mpianatra malala eny amin'ny anjery manontolo eny amin'ny campus universitaire betsaka ihany koa ny fiaikana zay atrehanareo tahaka ny atrehan'ny Daniel kanefa izao no tsarovy mandraisa fanapa-kevitra entitra tahaka ny Daniel manana finiavana ao ampo ary Daniel ny anisan'ny nampiavaka azy tahaka ny raisantsika teny am-piandohana dia hoe anisan'ny loahevitra ny hoe pisy fiadanana ary ilay hoe fiadanana dia azo adika ihany koa hoe fihavanana sambatra ny mpampiavana fa izy ny atao hoe zanak'Andriamanitra zany hoe isika ihany koa zany na dia mijoro amin'ny fanapa-kevitra ary entitra amin'ny fanapa-kevitra manana finiavana dia natao mba hitandro mandrakariva an'izany fihavanana izany ary jereo Daniel nanana finiavana tao am-pony izy fa ny tapany faharoa amin'ny andinin'ny fahavalo dia zao ny voalaza nangataka tamin'ny lehibean'ny tandapy izy ny fampiresaka izy ny fanerasery izy ary nataony tamin'ny mpitiavana tamin'ny mpihavanana tamin'ny fitandrona ny fihavanana izany fanapa-keviny entitra izany dia niresaka izy ary dia nafinaritra ao amin'ny andinin'ny fahasivy dia zao ny voalaza dia nataon'Andriamanitra nahita fity sy famindrapo tamin'le lehibean'ny tandapa i Daniel Andriamanitra afaka miditra tsehatra rehefa manapa-kevitra ianao rehefa manana finiavana ianao dia miditra tsehatra Andriamanitra ataon'Andriamanitra mahita fity sy mahazo famindrampo amin'ireo mifanerasera aminao ianao ry mpianatra malala matetika tokoa eny amin'ny anjery manontolo eny dia betsaka ny fiaikana zay miatra amintsika aka ohatra fotsiny aho hoe ny fianarana amin'ny sabata na ny fanadinana amin'ny sabata ty ampirisika anao ty ampahery anao tahaka ny Daniel mandraisa fanapa-kevitra entitra manana finiavana ao am-po ao fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra ataony mampahita fity aminao amin'ny lehibean'ny departemanta na lehibean'ny filière zay misy anao mba hazony ahafahanao manatanteraka izany fanadinana na tsy mianatra rehefa sabata fanandramana efa niainako zany ary fanandramana zay efa niainan'ireo mpianatra maro mino afaka manao an'izany fanandramana zany ianao ny ohabolana anie dia milaza amintsika ao amin'ny ohabolana toko fahenina amby folo ny andinin'ny fafito manao hoe raha sitraky Jehova ny alian'ny olona na dia fahavalony aza dia ampihavaniny aminy zany hoe rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao rehefa mijoro tanteraka amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ianao mijoro amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra hain'Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra na dia ny fahavalonao azy dia hain'Andriamanitra mampiavana aminao hain'Andriamanitra ny mampisy fiadanana ao aminao hain'Andriamanitra ny mandamina ny olana mba ho fanehoana ny vonany zao no voalaza ny fanahy faminaniana mikasika an'i Daniel zay rehefa niatrika n'izany toe-javatra izany nijoro tamin'ny fanapa-kevitra entitra dia zao no voalaza ny mpanompo vaviny tompo anantsoina hoe Ellen White ao amin'ny The Signs of the Times takelaka 727 amin'ny teny anglisy dia hoy izy manao hoe marina sy mendrika ary malala tanana i Daniel kanefa na dia niezaka niavana amin'ny olona rehetra azy izy dia tsy navela nisy fahefana ampivily azy hiala amin'ny lalan'ny adidy lehilahy goavana géant goavana be amin'ny fitondratena sy faranita-tsaina Daniel mario lay hoe niezaka izy niavana amin'ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe raha azo atao dia ataovy zay hevananao amin'ny olona rehetra ary nataony Daniel izany na dia teo aza ny fanapa-kevitra entitra ijoro amin'ny faresen-dahatra dia niezaka niavana amin'ny olona rehetra izy niezaka ny andamina ampilaminana ny zavatra rehetra izy tsy navela nisy fahefana ampivily azy hiala amin'ny lalàny adidy raha isika ihany koa eo ampiatrehana ny fiaikana rehetra zay miseho amintsika eo ampiatrehana ny adidy ny fianarana zay atrehantsika dia aoka hanana n'izany toe-tsaina zany hiezaka niavana amin'ny olona rehetra ary mijoro tsy azo zozongozonina amin'ny fanapa-kevitra raha ny fiainan'ny Daniel no jerentsika dia
tena azo lazaina hoe ny aina ihany koa izy amin'ilay antsoina hoe communauté loahevitra zay banjinina ihany koa amin'izao fankalazana ny farany herinandro an'ny PCM izao dia le hoe communauté ny communauté dia azo adikatsika hoe fiarahamonina fa entina ilazana io voalohany indrindra reo mpiara mivavaka aminao ny fiangonanao ary ny fiarahamonina zay misy anao ary nanana tompontsoa tamin'izany Daniel fantatsika fa izy dia nijoro mahatoky kanefa fantatsika ny tantarany Daniel fa nisy vanim-potoana zay nasaina nanazava nofy ireo mpiara-miasa rehetra tamin'ny Daniel ary tsy afaka nanazavany zany ireo olokendry tao Babilôna noho izany nivoaka ny fanapa-kevitra ny didy mpitsarana avy amin'ny mpanjaka aripaka avokoa ireo olokendry rehetra tany Babilôna nandray fanapa-kevitra ihany koa i Daniel ny anaotona ny mpanjaka ny angataka andro amin'ny mpanjaka azony manambara ny hevitry ny nofy ary amin'ny Daniel toko faharoa ny andininy fafito amby folo dia zao ny vakitsika ary Daniel nody tany an-tranony ka nanambara lay teny tamin'ny Anania sy Misaela ary Azari namany rehefa tojo zavatsarotra tojo fiaikana dia lasa izy nandeha nizarany zany tamin'ireo namany ary izay ilay communauté zay resahana eto vondron'olona maromaro afaka mifampiresaka afaka mifampahery ary indrindra afaka mifampivavaka ny andininy fahavalo amby folo dia nangataka izy ireo ny famindrapoan'Andriamanitra ny lanitra amin'izany zava-miafina izany ny tanora maromaro zay mivory mba ho afaka ny ivavaka ifampahery izany ny communauté zay ilaina ihany koa amin'izao fotoana izao ry mpianatra malana mety matsiaro tena ho irery ve ianao miatrika ny toe-javatra sarotra eny amin'ny toeram-pampianarana ambony eny azadino fa manana ny ireo mpiara-mianatra isika ireo mpiara-mivavaka manana ny fiangonana zay tokony izaranao an'izany zavatsarotra izany mba hifampahery aminao amin'ny toe-javatra sarotra zay atrehanao ary ny tenako manokana dia mpanaovana ny fikarohana ny amin'ny hoe ahoana ny ananganana tontolo anankiray fiarahamonina anankiray communauté anankiray zay azontsika hialofana azontsika handosirana rehefa sendra ny zavatsarotra isika tahaka n'ilay tanàna fandosirana amin'ny soratra masina amin'ny raha mifolakandro isika dia resaka misimisy kokoa ny amin'izay hoe ahoana no ananganana fiarahamonina communauté anankiray zay afaka mifampahery afaka mifanohana manoloana ny zavatsarotra fananana an'izany Daniel dia ireo namany telo lahy ka rehefa tojo zavatsarotra izy dia nandeha nakany amin'ireo naman'ireo dia niresaka ny amin'ny olana dia nangataka tamin'Andriamanitra ary toy ny dia hoe nangatahanareo famindrapo tamin'Andriamanitra ny lanitra ny amin'izany zava-miafina izany mba tsy haringana Daniel sy ny namany tsy hoe Daniel sy ny namany ihany fa mbola tohizany ilay hoe mba amin'ny olokendry ny Babilôna rehetra ireto zanak'Andriamanitra ireto Daniel sy ny namany dia lasa fitahiana ihany koa ho an'ireo manodidina azy satria amin'ny alalan'ny fidirany antsehatra amin'ny alalan'ny famahany ny olana io dia voavonjy tsy ho faty ihany koa ireo olokendry ny Babilôna rehetra ry mpianatra malala raha ianao ihany koa sy ireo mpiara-mianatra mpiara-mivavaka ny fiangonana misy anao tonga fitahiana ho an'ny manodidina izany indrindra ny tokony ho antom-pisin'ny fiangonana izany no antom-pisin'ny tanora adventiste ny mpianatra adventiste eny amin'ny ambaratonga ambony miara-mivavaka miara-mitolona rehefa sedra olana ary lasa fitahiana tsy ho azy ireo fotsiny ihany fa ho an'ireo vahoaka manodidina azy tahaka ny Daniel sy ny namany fitahiana ho an'ireo olokendry ny Babilôna rehetra ary anisan'ny tena mahafinaritra amin'ny io tantara io ny voalaza eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo rehefa nivavaka i Daniel sy ny namany nasehon'Andriamanitra tamin'ny Daniel ny hevitry ny ilay nofy ary rehefa tonga tany amin'ny mpanjaka izy dia zao ny teny zay nataony Daniel tamin'ny mpanjaka kanefa misy Andriamanitra any an-danitra misy Andriamanitra any an-danitra tsy misy olokendry na piskidy na mpanao mazy na omby asy afaka nanambara taminao ny hevitry ny zava-miafina hoy Daniel tamin'ny mpanjaka fa misy Andriamanitra any an-danitra zay mampiseho
ny zava-miafina ry tanora malala tiako ihany ko ny anananao an'izany farisen-dahatra izany ninninona zavatra resanao dia tsarovy fa misy Andriamanitra any an-danitra misy Andriamanitra any an-danitra raha sendra olana sy zavatsarotra ianao amin'ny fianaranao eny amin'ny fiainana eny amin'ny fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony dia mety tsy manana tompontsoa ianao ny anana namana zay mba fampiresana sy fampizarana azona mamany olana mety matsiaro tena ho irery ianao dia tsaro fa tsy irery ianao fa misy Andriamanitra any an-danitra misy Andriamanitra any an-danitra io Andriamanitra any an-danitra io dia miaino mandrakariva anao miaraka aminao mandrakariva indro zao momba anao mandrakariva hoy izy io Andriamanitra io ary miaraka aminao isan'andro vaky koa samy mijoro sahi mijoro na inona ninona toe-javatra miseho fa misy Andriamanitra any an-danitra ary rehefa misy an'izany Andriamanitra izany dia izy miditra antsehatra eo amin'ny fiainanao eo am-pamaranana niny lohahevitra mahakasika ny hoe le fiarahamonina iny dia tantara fanandramana manokana ho anareo fony za mpianatra teny amin'ny ambaratonga ambony fataona maro lasa dia nanapa-kevitra aho ny hanompo an'Andriamanitra hianatra teolojia ry tamin'izay fotoana izay dia nisy fanadinana na faninanana na ohatrany hoe fitsongonana izay andeha hianatra tamin'izany fotoana izany teo anivony mbola mission nisy atsika tamin'izany mission MRC mission régional centre mission ny Madagasikara voana dia natao ny fanadinana niaraka tamin'ireo mpianatra maromaro dia rehefa vita ny fanadinana dia afaka somatsara rehefa afaka somatsara dia nisy zany ny toromarika zay nomeny ireo mpitantanasa ao amin'ny mission tamin'izany fotoana izany hoe afaka ianao fa ity no fandraisana anjaranao mba hahafahanao mandeha mianatra tamin'izany fotoana izany tany Rwanda izay no nalefa hianatra ary dia nisy vola tadidiko tsara teo amin'ny 1,135,000 francs teo tamin'izany fotoana izany taona 4,770 kanefa vola be zany tamin'izany fotoana izany izaho mbola mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ny ray aman-dreniko tsy manana an'izany fahamahefa izany ny raiko efa tsy teo intsony kanefa dia razomano nandray an'ilay fanapa-kevitry ny missiona dia hoy ry zareo hoe latsinainy ianao tsy maintsy manatitra n'io vola io aty amin'ny missiona raha tsy zany dia hosoloana olo-kafa ny anaranao alefa hianatra ry ava-malala tena zavatsarotra tamiko zay toe-javatra zay tena fiaikana ary ohatra ny teny tamin'Andriamanitra mihitsy Andriamanitra aleo tokony nataonao tsy afaka toy izay afaka kanefa tsy mahazo mandeha satria tsy manam-bola andoavana ny fandraisana anjara any amin'io fianarana io sotra an'Andriamanitra fananana n'ilay communauté ireo mpiara-mianatra ireo mpiara-mivavaka nanana ny fiangonana zay nanoana tamin'izany fotoana izany tsaroko tsara ny sabata rehefa nandalo tao amin'ny fiangonana misy fiangona kely eo amin'io fiangonan'ny akatsy io ambolokandrina fiangonana kely tamin'izany ary saiky mpianatra teny amin'ny ambaratonga ambony daholo izahay no vavaka tao amin'io toerana io misy ray aman-dreny anankiray zay sambany no tonga tao ihany koa ny vavaka raha toa ka efa zatra manatitra ny ankohonana izy mivavaka eo dia tamin'ny fotoana io izy dia nanapa-kevitra ny janona ny vavaka raha teo aloha izy manatitra ny vadiny dia lasa milalo tenisy ery ambany ery dia maka ny vady amanjanany iray rehefa tapitra amin'ny Fanompoam-pivavahana dia tsy fantatra fa tamin'ny fotoana io izy ny janona tao am-piangonana rehefa nizara tamin'ny fiangonana ny teny manao hoe araka ny fantatrareo dia manam-paniriana ny ofana ho mpitandrina afaka somatsara tamin'ny faninananao fa saingy misy tivilela vola ty tsy maintsy alohako amin'ny latsinainy fa raha tsy voalohako amin'ny latsinainy io dia tsy afaka mandeha mianatra dia nivavaka ny fiangonana nivavaka ny fiangonana nivavaka ireo mpiara-mianatra ireo mpiara-mivavaka ny amin'izany olana zay sedraiko izany ary raha vao narava ny fiangonana lay mifandray tanana iny
dia nanantona io lehilahy anankiray io zay nresako anareo teo mbola tsy membre adventiste izy nam'izany fotoana izany fa manatitra ny vady amanjana ny mivavaka fotsiny de nanantona izy de niteny manao hoe tsy mpanan-karena ho izy tsy mpanan-karena fa raha mety ny mpitantana ny fiangonanareo de ho alohako tsy io vola zay andehananao hianatra io ary de nalohany zany ary de afaka ny anatra ary de indreto mitory ny filazantsara eto anoloanareo ry ava-malala izany ny tompontsoa ny fananana lay communauté lay fiangonana lay tanora zay miara mivavaka miara mitolona an'Andriamanitra reo namana zay mifanampy amin'ny olana zay atrehanao eny amin'ny ambara tonga ambony ary indrindrandrindra misy Andriamanitra any an-danitra zay mitantana ny toe-javatra rehetra zay mifeny toe-javatra rehetra zay nandamina ka tonga n'io lehilahy io ho tonga tao amin'io fiangonana nivavaka tamin'io fiangonana io ary Andriamanitra ny an-danitra no nanesika tao anatiny sy tao am-pony mba hanosy ama izany olana izany misy Andriamanitra any an-danitra mia sy mijery ny fiainanao manoka fa aoka ianao hijoro matoky amin'io Andriamanitra io fantatsika ny tantara ny Daniel sy namany amin'ny Daniel toko 7 jerentsika ny Daniel toko 1 maneho an Daniel zay mitandro ny fihavanana kanefa mijoro amin'ny fitsipika fanapa-kevitra entitra Daniel toko 2 de nahitantsika ireo communauté re fiarahamonina zay niaraka taminy niaraka nivavaka taminy ka tonga fitahina ho an'ireo fiarahamonina manodidina izy dia ireo olokendry ny Babilôna rehetra satria voaro tsy ho aringana ihany koa izy ireo ary ny Daniel toko 7 de mbola milaza amintsika izany rehefa tapa-kevitra ny joro matoky ny zanak'Andriamanitra de miditra tsehatra mandrakariva Andriamanitra fantatsika ny tantarany Daniel sy ireo namany telo lahy vakitsika ny eo amin'ny Daniel toko 7 ani ny andeny ny 17 sy ny 20 indro Andriamanitra zay tomponay de mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehatra sady amonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako fantatsika loatra ny tantara ao amin'ny Daniel rehefa nasaina ny ekoaka teo amin'ny sarivongana reo vahoaka rehetra teo amin'ny fanjakana tamin'izany fotoana izany dia reto namany Daniel telo lahy reto dia nijoro matoky tamin'Andriamanitra ka tsy ny ekoaka tam'izany sarivongana izany nisy nandefa fanontaniana taty amiko nanoratra MP manao hoe hono pasteur fa mba taiza ho Daniel tamin'io fotoana io de nitsoriky taminy hoe tsy fantatro satria tsy milaza ny soratra masina fa petrakevitra daholo na fa vinavina no betsaka ny amin'ny taiza moa Daniel tamin'io fotoana io misy milaza hoe amin'ny mety manana toerana ambonin'ny tanany de tsy voatery ny ekoaka izy kanefa ny soratra masina de milaza fa ny olona rehetra teo de nasaina ny ekoaka misy ndray ny milaza manao hoe mety no ny andraikitra ambony zay ny tanany de lasa nanao tournée na fitsidiaparitra tany amin'ny toerana hafa i Daniel izay no natonga azy tsy teo amin'io loasa io misy ndray ny sasany manao hoe mety izy no nijanona tao Babilôna ny karakara ny fitantanana ny raharaha satria somary lavidavitra ny Babilôna zany lay toerana zay nanaovana ny fiankofana tsy fantatra fa ny azoko antoka de zao ny hery miasa mangina avy tamin'ny Daniel zay ninita ao am-pony zay nandraiky fanapa-kevitra entitra dia ny ampita tamin'reto namany reto ka na tsy teo tsony azy Daniel de mbola nijoro matoky reto mpianatra reto zava-dehibe ny fiarahana satria mijoro kanefa na dia tsy teo tsony ary Daniel de mbola nijoro mandrakariva reto namany telo lahy reto hoy izy manao hoe zay tsy ankohaka fa ny Andriamanitra zay tomponay de mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehatra amonjy anay amin'ny tananao mpanjaka ary zay fijoroana izay de mahafinaritra satria manana farisian-danitra izy fa misy Andriamanitra ny an-danitra tahaka ny lazany Daniel hoe misy Andriamanitra ny an-danitra de Andriamanitra zay tomponay de mahavonjy anay manana farisian-danitra reto tanora reto mpianatra tany amin'ny université amin'ny Babilôna reto hoe Andriamanitra zay tompony de mahavonjy azy ary amonjy azy ireo fa ny tena mahafinaritra de ny 20 de hoy izy manao hoe ary na tsy izany aza ary na de tsy izany ary zany midika zany manao hoe na dia manapa-kevitra ary Andriamanitra ao amin'ny fahendreny fa tsy amonjy de aoka ho fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitra ao de tsy tomponay ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia
tsy vavahanay ry mpianatra malala ry tanora malala izany ihany koa ny fanapaha-kevitra zay tokony eo raisitsika na manahoana mety ho vokatra ny fijoroanao dia mijoroa mandrakariva na dia tsy izany aza aoka ho fantatrao fa ny Andriamanitra ao dia tsy sotomponay mety afaka miteny venao resakitsika teny am-piandohanany amin'ny mety hoe fanadinana amin'ny andro sabata na ny koro amin'ny andro sabata mety afaka miteny ianao hoe Andriamanitra zay tomponay dia afaka hamonjy anay ary betsaka nefa fijoroana vavolombelona tamin'izany hoe tsy nanatrika fanadinana tamin'ny sabata kanefa dia afaka ihany noho ny fidiran'Andriamanitra atsehatra misy ny fanandramana hoe lasa ny foanana mihitsy ilay fanadinana fa natao tamin'ny fotoana hafa betsaka nefa nanao an'izany fanandramana izany fa na dia tsy hisy indray ary zany fanandramana zany na dia tsy hiditra tsehatra amin'izany ary Andriamanitra movenao vonina mijoro mahatoky na dia ho tsy afaka ary ianao amin'io fa voatery amerina taona anankiray aoka hijoro mahatoky satria Andriamanitra dia tsy manadino anao Andriamanitra zay tomponay dia afaka ny hamonjy anay fantatsika ny toy ny tantara ry ava malala ry tanora malala fa natsipy tao anatin'ny laforo mirehatra afo reto mpianatra ireto ary rehefa natsipy tao izy dia nafanaina impito ny laforo mety izany ny toejavatra zay hiatra eo amin'ny fiainanao hoe atsipy any anaty laforo afanaina impito anao mety ho avy miteny mpampianatra miteny aminao hoe rehefa tsy hanao an'io fanadinana io anao na rehefa tsy hiakatra mikoroko anao dia zao ataoko mihitsy ny tsy afaka anao intsony eto amin'ity université ity tahaka izany nataon'ity mpanjaka ity kanefa fantatsika loatra ny zavatra miseho raha mamaky isika amin'ny andeniny 520 rehefa natsipy tao amin'ny laforo mirehatra afo izy telo mirahalahy dia gaga lay mpanjaka gaga lay recteur ny université ambony indrindra tamin'izany fotoana izany dia niteny izy manao hoe indro aho mahita efa-datsy mifatotra mandendeha ao anaty afo nefa tsy maninona akory ary ny fijery lay fahaefatra dia toa inona toa zanak'ireo Andriamanitra ry tanora malala rehefa mijoro mahatoky ianao dia tadidio fa miaraka aminao amin'ny laforo mirehitra afo io ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy no miaraka aminao ao anatin'izany farihy mirehitra afo izany laforo mirehitra afo izany safady fa ny tena zavatra matalanjona dia zao ny fomba nidiran'Andriamanitra atsehatra no nafahana ny joro vavolombelona misimisy kokoa ny amin'ny maizy an'Andriamanitra teo amin'ity fanjakana Babilôna ity ka ireo olona rehetra zay nanatrika teo dia resy lahatra ny amin'ny famonjen'Andriamanitra ary dia io mpanjaka io indray no nanandratra any Sadraka sy Mesaka ary Abedinego na reo namany Daniela telo lahy ho amin'ny toerana ambony noho ny teo aloha ho hita ny voninahitr'Andriamanitra rehefa mijoro mahatoky ianao ry talora malala ry ava malala zay mieno betsaka ny fiekana zay atrehan'ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ary izay indrindra no ilana lay loahevitra fahatelo ao amin'ny loahevitra fankalazana n'izao farany herinandro ho an'ny PCM zao dia le hoe mentor olona pia olona mpanorohevitra olona mpanolotsaina satria betsaka ny fiekana zay atrehan'ny mpianatra mila communauté izy zay hiara ivavaka aminy hanoana azy hampahery azy rehefa mijoro matoky izy dia fantany ihany koa fa misy Andriamanitra ny an-danitra zay manoana sy miaro azy ary misy ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy miara mandeha mamaky aminy ny laforo mirehatra afo fa mila anao mila tsika rehetra ifanoana sy fampahery amin'izany fiekana zay atrehan'ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ary izany indrindra ny antony izao fankalazana izao mba afahantsika ao amin'ny fiangonana mivavaka manoana mampahery an'ireo mpianatra ireo ny mpanompovavin'ny tompo ao amin'ny afatra ho an'ny tanora dia nanoratra izao zavatra izao mpiasa manana izany toe-tsaina izany izany toetra izany no ilaina ankehitriny ireo lehilahy tsika atao ihany koa ireo vehivavy araka an'Andriamanitra zay manana ny anarana voasoratra ao amin'ny bokin'ny lanitra dia ireo zay tahaka ny Daniel
mampitombo ny fahaizany rehetra mba hahafahany maneho amin'ny fomba tsara indrindra ny fanjakan'andriamanitra eo amin'izao tontolo izao feno faharatsiana. Mila piasa tahaka izany, mila ray aman-dreny tahaka izany isika, mila lehilahy sy vehivavy, mila mpanolotsaina, mila pia lehilahy sy vehivavy araka an'Andriamanitra zay tena manana fifandraisana tanteraka amin'Andriamanitra, mahazo antoka amin'ny famonjena satria voalaza manao hoe voasoratra ao amin'ny boky ny lanitra ny anaran'izy ireo tahaka ny Daniel zay nampitombo ny fahaizany rehetra mba hahafahany maneho amin'ny fomba tsara indrindra ny fanjakan'Andriamanitra. Ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony mantsy dia nantsoina ihany koa ho ambasadoro ny Kristy eny amin'izany toeram-pampianarana izany. Tohanantsika izy ireo mba hahafahany maneho amin'ny fomba tsara indrindra ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao, eo amin'ireny campus universitaire ireny, eo amin'ireny anjery manontolo toeram-pampianarana zay voalaza fa feno ny faharatsiana. Ndeha ho tohanantsika ny mpianatra mba hatonga azy ireo ho vavolombelona, ho ambasadoro, maneho amin'ny fomba tsara indrindra ny fanjakan'Andriamanitra. Voasoratra izany ao amin'ny boky 4 ho an'ny tanora, pejy 4:telopolo zay amporisihako atsika rehetra ny hanana izany sy hamaky an'izany indrindra sika tanora, fa misy 4 manokana zay natao atsika. Dia toy izany ny mpanompo mitompo ihany izany fanambarana izany dia zao ny lazaina. Zava-dehibe ny fampitomboana ny fahalalana ho antsika mpianatra izany, dia tena zava-dehibe ny mandrato fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony, fa raha ho ampiasaina ho amin'ny asan'Andriamanitra izany dia ery ho amin'ny asa, ho amin'ny tsara. Ndeha ho ampiasaina ho amin'ny asan'Andriamanitra ny fahalalana rehetra zay ratovina, ka na inona sampam-pianarana misy anao dia jereo hoe amin'ny fomba manahoana no ahafahako mampiasan'izany ho amin'ny asan'Andriamanitra. Dia toy izany ihany mitady lehilahy, mitady vehivavy, misaina, manana foto-kevitra hijoroana, mitombo mandrakariva amin'ny fahalalana sy ny fahatakarana izao tontolo izao. Ilaina maika ireo zay hampiasa izany ka mihelatra ny fahamarinana hahatratra aingana ny firenena sy ny fiteny ary ny olona rehetra. Mila n'izany lehilahy sy vehivavy izany isika zay misaina, manana foto-kevitra hijoroana dia mitombo mandrakariva amin'ny fahalalana sy ny fahatakarana izao tontolo izao. Raha ireo mpianatra manana izany toetra izany, raha isika zay manana izany toetra izany mifanohana sy mifanampy, dia mahafinaritra ilay teny voalaza eto hoe hanome helatra ny fahamarinana izany, hahatratra aingana ny firenena sy ny fiteny ary ny olona rehetra. Matetika sarotra ny mitoro ny filazantsara ny amin'ireny campus universitaire ireny, fa raha ny tanora lasy vavy, ny mpianatra lasy vavy, ireo ray aman-dreny mpanolotsaina, pia sy mpanoro-hevitra no manana n'ireo toetra ireo, dia ozy ny afatry ny tompo manao hoe hanome helatra ny fahamarinana izy, ka hatratra aingana ny firenena sy ny fiteny ary ny olona rehetra. Asika te hatratra aingana handrakotra ny anjery manontolo, mena helatra ny fahamarinana. Ry ava-malala, eto ampamaranana dia tiako ny ampatsiahy atsika fa mety manana toe-javatra sarotra isika eo amin'ny fiainana, tahaka an'ireo laforme rehatrafo tamin'ireo naman'ny Daniel. Fa tadidiontsika ihany koa raha mitsambikina kely any amin'ny Daniel 9 sika dia natsipy tao andavaky ny lioana i Daniel. Kanefa tao anatiny zany lavaky ny lioana zany dia mbola nanana fiadanana i Daniel, nanana fiadanana i Daniel. Fantatsika fa nanana fifandraisana tsara tamin'ny mpanjaka i Daniel, ary rehefa nivoaka ary ny didy vokatry ny fandrika nataon'ireo mpiara-miasa tamin'ny Daniel dia nitady zay fomba nafahana ny Daniel ny mpanjaka fa tsy nahita. Lalàn'ny Mediana sy Persiana any ny teniny dia manao hoe teniny lay mpanjaka tamin'ny Daniel rehefa tsy maintsy ny tanterahana ny didy dia hoe f'Andriamanitra zay tomponao dia izy no hamonjy anao. Andriamanitra zay tomponao dia izy no hamonjy anao. Ry mpianatra malala, Andriamanitra zay tomponao dia izy no hamonjy anao. Lay lehilahy manana ny fahefana sy ny hery rehetra tamin'izany fotoana izany dia tsy afaka namonjy an Daniel, fa Andriamanitra dia namonjy an Daniel. Andriamanitra
zay tomponao dia mahavonjy anao. Ary tao anatin'izany lavaky ny lioana zany dia nanana fiadanana i Daniel. Isy mpanoratra anankiray zay natsoina hoe Oswald Chambers. Dia izao lazainy hoe ny atao hoe fiadanana dia tsy hoe tsy misy olana fa ny atao hoe fiadanana dia ny fahatsapana ny fanatrian'Andriamanitra. Ninina olana zay atrehanao, fiankana zay atrehanao, raha tsapanao fa eo Andriamanitra ary nampanantenany zany izy dia azonao atao ny manana fiadanana. Koa ny firariko amin'izao fankalazana ny farany herinandro ho an'ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony izao dia ny atonga anareo olona fampihavanana, olona na dia mijoro matoky amin'ny fanapa-kevitra aza dia olona mandala ny fihavanana, matsapa fiadanana na dia atsipy any andavaky ny lioanary, matsapa fiadanana na dia atsipy any amin'ny laforo mirehetra afo aza satria eo Andriamanitra miaraka aminao amin'izany laforo zany ny zanak'Andriamanitra. Ary amin'izay fotoana izay dia lasa fitahiana ihany koa isika ho an'ireo manodidina antsika, ho an'ireo fiarahamonina izay misy antsika. Ary tadidio raiso ny tompontsoa hanananao amin'ny ireo mpiara-mivavaka ny fiangonana izay hifanampy sy hifanohana aminao eo ampiatrehana ny fiaikana eny amin'ny anjerimanontolo. Raiso ireo torohevitra izay omenanao ary te handefa antso ihany koa ho antsika rehetra zay mpitarika ny fiangonana ray aman-dreny mba handray fanambakevitra ihany koa ho tonga mpiay ara-panahy an'ireny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ireny. Ka raha misy mpianatra amin'ny ambaratonga ambony ao amin'ny fiangonana misy anao dia aoka ianao mba ho anisan'ireo mpiay ara-panahy azy ireny, mpanolotsaina sy mpanorohevitra azy ireny. Ary tsarovy mandrakariva fa eo Andriamanitra, raha eo Andriamanitra dia misy ny fiadanana. Hitantsika tsirairay avy any ny tompo. Amen. Raiso ny tsodrano hitay anareo any Jehova ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo any Jehova ka hamindra fo aminareo. Eny anandratra ny tavany aminareo any Jehova ka hanome anareo ny fiadanana. Mandehana amin'ny fiadanana ny tomponareo. Amen.